ny mofinaina anio atolotry ny FJKM Ambohijanaka Karafitiavana. Miarabanao indray afaka misitraka izao tombonandro men'Andriamanitra izao. Alarobia 7 volana Jona taona 2024. Ho aminao sy ny ankonanao anie ny fiadanan'ny Tompo. Iaraka imombavaka isika mialoha ny hamakiana sy hitoriana ny hafatra Andriamanitra androany. Indreny hafalianay Tompo raha mbola nomenao ny tombonandrom-pahavelomana izahay, ahafahana indray miaino sy mifampizara indray ny teninao. Misaotra anao izay ny amin'ny fitantananao rehetra, ny dera sy ny laza ny voninahitra dia atolotra anao irery. Mangataka kosa izay Tompo ny famelan-keloka avy aminao satria manaiky fampanoty eo anatrehanao. Sy mendrika na ny anona ny anaranao aza, koa noho ny amin'i Jesosy Kristy dia mifona ary mangataka ny famindram-po. Diovy indray maka indray izay mba ho vita fihavanana aminao ary ho tafahoana aminao amin'izao fotoana izao. Ingane ny tenao mba ho tonga fahariana vaovao aty anatinay, ka ny fonay dia ho tany lonaka anireny ny teninao noho ny amin'ny fanahinao masina. Dia mitenena Tompo araka ny fombanao ary aoka ny sitraponao irery no voambara eto. Amin'ny anaranao Jesosy no angatahana izany vavaka izany. Amen. Ny mofinaina izay voalahatra ho antsika androany dia ny filazantsarani Jesosy Kristy araka ny Luka 7:1-7 Ovakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny fariseo anankiray nanasan'i Jesosy ny hiara-mihinana aminy, ary dia niditra tao an-tranon'ilay fariseo izy ka nipetraka nihinana. Ary indro nisy vehivavy mpanota tao an-tanàna, ka rehefa fantany fa Jesosy nipetraka nihinana tao an-tranon'ilay fariseo, dia nitondra tavoara alabastara feno menaka manitra izy, ary nijanona teo ivoany tany ilan'ny tongony izy ka nitomany, dia nahakotsa ny tongony tamin'ny ranomasony sy namoaka azy tamin'ny volondohany, dia nanoroka fatratra ny tongony ka nanositra azy tamin'ny menaka manitra. Ary noho nahita izany ilay fariseo nanasa azy, dia nanao anan-kapo hoe, raha mpaminany ity, dia ho nahalala io vehivavy manendry azy io sy ny toeny, fa mpanota io. Ary Jesosy namaly ka nanao taminy hoe, ry Simona, manan-kolazaina aminao aho, dia hoy izy, lazao ary mpampianatro. Nisy roa lahy nanana ny mpampanana vola anankiray trosa, ny iray nanana ny denaria 500 ary ny iray kosa 50. Ary raha tsy nanan-kaloha izy roa lahy dia samy navelany, koa iza moa amin'ireo no tia azy indrindra? Simona namaly ka nanao hoe, ataoko fa ilay namozany be, dia hoy izy taminy, marina ny hevitrao. Ary Jesosy nitodika nijery an-draha vehivavy ka nanao tamin'i Simona hoe, hitanao va io vehivavy io? Niditra teto an-tranonao aho nefa tsy mba nanome rano anasana ny tongotra ianao, fa izy kosa nahakotsa ny tongotra tamin'ny ranomasina, dia namoaka azy tamin'ny volondohany. Tsy mba nanoroka akory ianao, fa izy hatramin'izay nidirako dia tsy mbola nisahatra nanoroka fatratra ny tongotra. Ny lohako tsy mba nosoranao diloilo akory, fa izy kosa nanoso menaka manitra ny tongotra. Ary amin'izany dia lazaiko aminao, voavela ny elony be, fa be fitiavana izy. Fa izay voavela tamin'ny kely dia kely fitiavana. Dia hoy izy tamin-draha vehivavy, voavela ny eloko ao. Ary izay niara-mipetraka nihinana teo aminy dia niresaka hoe, iza moa ity no mba mamela eloko? Ary hoy izy tamin-draha vehivavy, ny finoanao efa namonjy anao, mandehana soamantsara. Iray masonao, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ho amintsika hatrany anie ry havana ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra iray ary ny fampiraisana amin'ny fanahy masina. Araka ny efa novakiana teo dia ny Luka 7:1-7 no angalana ny hafatra ho vatsim-panahy antsika androany, izay amara-paranana ny fandinihana ny lohahevitra hoe mampanjaka ny fahefan'ny Tompo. Ny boky ny filazantsara dia mampiseho ohatra maro ny amin'ny maha-manam-pahefanan'i Jesosy amin'ny alalan'ireo fanoharana sy asam-panasitranana nataony fony izy tetỳ an-tany. Hitantsika izany eto amin'ny perikopa voasoratra androany, izay manambara fa manana fahefana hamonjy ny olona rehetra Jesosy,
Afatra telo no hitarihan'ny tenin'Andriamanitra ho antsika eto, ka voalohany manana fahefana hamonjy ny olona rehetra Jesosy koa mino azy. Ny 150 dia manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, ary hoy izy tamin-dra vehivavy, ny finoanao efa namonjy anao, mandehana soamantsara. Matetika dia io teny io no ambaran'i Jesosy rehefa mahavita ny asa-pamonjena nataony izy ho amin'ireo izay nanantona azy fony izy tetỳ amin'izao tontolo izao. Raha ny tantara hitantsika eto dia nisy ilay vehivavy mpanota nanantona an'i Jesosy tao an-tranon'ilay fariseo izay nampiantrano azy. Nambaran'i Jesosy tamin'ity vehivavy ity izany teny izany, izay hitantsika ihany koa any amin'ny Marika 10:12-20, izay nampahiratan'i Jesosy ilay jamba-tany Jeriko. Dia tahaka izany koa ny eo amin'ny Luka 5:20-20, izay nanambaran'i Jesosy tamin'ilay vehivavy 12 taona izay nositraniny, nanao hoe anaka, ny finoanao no nahasitrana anao, mandehana soamantsara. Zava-dehibe ary voalohany amin'ny zavatra rehetra tokoa ny fananana ny finoana, satria raha tsy nisy finoanan'i Jesosy tao anatiny ilay vehivavy mpanota ity dia tsy sananantona azy. Ilaina araka izany ny finoana satria ny finoana dia fanantenana ny zavatra mbola ho avy. Nananteny ity vehivavy ity fa ho afaka ny elony raha toa izy ka manantona an'i Jesosy. Mino ianao fa i Jesosy dia zanak'Andriamanitra iray izay nahary ny tany sy ny lanitra. Mino isika fa iray ihany Andriamanitra iray sy Jesosy zanaka, ary indrindra mino isika fa nomen'Andriamanitra iray an'i Jesosy Kristy ny fahefana rehetra ety an-tany ka hatrany an-danitra. Koa izany finoana izany no manosika antsika hanantona an'i Jesosy, ka mahatonga antsika hijoro vavolombelona amin'ny alalan'ireo fihetsika sy toetra ivelany. Mahavonjy araka izany ny finoanan'i Jesosy ary ahazahoana fiadanana. Ny hoe mandehana soamantsara eto dia entina manambara tahaka ny hoe mandehana amin'ny fiadanana izay milaza tsodrano. Faharoa dia manana fahefana hamonjy ny olona rehetra Jesosy ka manantona azy. Manantona an'i Jesosy satria zava-poana ihany ny finoana raha toa ka tsy arahana asa. Ity vehivavy mpanota voambara eto ity dia nanao dingana iray lehibe noho ilay finoana tao anatiny. Raha vao naharen'ny fahatongavan'i Jesosy tao an-tranon'i Simona fariseo izy dia tsy nangataka-andro fa nandeha nanantona azy avy hatrany. Ny fariseo moa dia olona fatra-panaja lalàna sy ireo fomba endrika ivelany. Tia manilikilika olona ihany koa, tsy tia mifampitakosina amin'ireo izay heveriny fa maloto, ary indrindra manamary-tena sy mitsara ivelany fotsiny ihany. I Jesosy ary dia milaza any amin'ny Mateo 7:20-5 fa mpietsara velatsia ny fariseo. Araka izany indrindra dia tsy nankasitraka ny fahatongavan'ilay vehivavy izy tao an-tranony izay nanantona an'i Jesosy. Tetsy andaniny anefa ilay vehivavy dia nanana fahasahiana tsy ampisalasalana noho n'ilay finoana tao anatiny, fa tonga dia niankohaka teo an-tongotry Jesosy, nitomany ary namafa izany tamin'ny volondohany. Fihetsika iray izay maneho fanetretena lehibe izany ry havana. Ny faneken'ity vehivavy ity fa ambany izy, ary indrindra mpanota ka mila vonjy amin'i Jesosy. Tsy mijery ny hafa fa resy lahatra tanteraka fa ao amin'i Jesosy irery ihany no misy famonjena. Tsy niasa saina izay fitsaran'ireto fariseo ireto fa ny ahavonjy anazy ny tanjony. Hita eto ihany koa fa tsy nandeha tanam-polo izy fa nitondra izay mba nanana ny voninahitry Jesosy, nahafohy ny fananany rehetra mba hatolotra ho an'ny Tompo. Ho antsika ihany koa, mila manantona an'i Jesosy isika raha te ho voavonjy. Tsy ampy ny finoana azy fotsiny fa takiana isika hanao dingana hamboraka ireo fahotana, ny enta-mavesatra rehetra ohatra nataon'ity vehivavy ity. Nanaiko fa diso, mpanota ary mila famonjena, fa indrindra ihany koa mahafohy ny zavatra rehetra ho mariky ny fanoloran-tena. Fahatelo,
Ny afatra eto ry havana dia hoe manana fahefana hamonjy ny olona rehetra Jesosy ka mamela heloka. Manana fahefana hamonjy ny olona rehetra Jesosy ka mamela heloka. Efa voambara tamin'ireo mofonaina teo aloha izany, izay efa norenesintsika tamin'ity volana ity fa mamela heloka Jesosy. Mbola mafisiny indray izany anio fa manam-pahefana hamela heloka izy araka ny 7:7. Dia hoy izy tamin-dra vehivavy, voavela ny heloka ao. Teny iray izay tsy zakan'ireto fariseo ireto mihitsy izany teny izany, ary mahatonga azy ireo romotra, ary mahatonga azy iteny ara hoe fa iza moa ity lehilahy ity no mba mamela heloka? Satria izy ireo dia tsy mino ny mahazanak'Andriamanitra an' Jesosy, tsy manaiky fa iray ihany Jesosy Andriamanitra iray, ary miara-miasa ka mifanahin'Andriamanitra ihany no mitarika azy ahafaha manatanteraka ireo asa tian'Andriamanitra iray atao. Ohatra ny famelan-keloka izay ambara eto. Antoka iray azahoana famelan-keloka voambara eto dia ny fanehoam-pitiavana araka ny 7:7 izay milaza hoe ary amin'izany dia lazaiko aminao voavela ny elony be fa be fitiavana izy, fa izay voavela tamin'ny kely dia kely fitiavana. Araka ny hitantsika eto amin'ity perikôpa izay voambara sy izay rehetra voambara teo aloha izay dia naneho fihetsika ity vehivavy ity ho mariky ny fitiavany an' Jesosy. Mampandiny tena antsika izany ry havana, satria tsy ny fahaizantsika mandahan-teny na ny fahaizantsika ireo toko sy andininy maro amin'ny soratra masina no zava-dehibe, fa ny fankatoavana sy ny fanarahana ny sitrapon'Andriamanitra. Ary ny tenin'Andriamanitra raha moa dia milaza ny amin'ny Jakoba 1:2 manao hoe aoka ho mpankatoa ny teny ianareo fa aza-piainy fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo. Nabaribarin'i Jesosy izany eto amin'ny 7:7 ka hatramin'ny 9:7 izay andeha ho verenantsika vakiana raha nampitaha ilay Simona fariseo sy ilay vehivavy mpanota izy, izay manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, ary Jesosy nitodika nijery an-dra vehivavy ka nanao tamin'i Simona hoe hitanao va io vehivavy io? Niditra teto an-tranonao aho nefa tsy mba nanome rano hanasana ny tongotra ianao, fa izy kosa nahakotra ny tongotra tamin'ny ranomasina dia namoaka azy tamin'ny volondohany. Tsy mba nanoroka akory ianao, fa izy hatramin'izay nidirako dia tsy mbola nitsahatra nanoroka fatratra amin'ny tongotra. Ny lohako tsy mba nosoranao diloilo akory, fa izy kosa nanoso menaka manitra ny tongotra. Ny tinam-bary eto ry havana dia hoe nabaribarin'i Jesosy fa tsy ny fahaizana lalàna sy ireo fisesehoana ivelany no ny zava-dehibe, fa ny fanatanterahana ireny sy ny sitrapon'Andriamanitra. Tanteraka teto ihany koa ny voambara ao amin'ny Petera 1:4-7 tapam-by manao hoe fa ny fitiavana manarona fahotana maro. Inona moa ilay fitiavana? Ny fitiavana dia ny fitiavana an'Andriamanitra voalohany, ary faharoa ny fitiavana amin'ny olona samy olona. Ireo didy roa lehibe ireo dia mahafehy ny didy folo izay voambara ao amin'ny Baiboly. Ry hava-malala rehetra ao amin'ny Tompo, mampianatra antsika ny tenin'Andriamanitra androany, mba tsy ho variana hijery ny hafa na hitsara ivelany fotsiny ihany isika, fa mitarika antsika kosa mba hiorina amin'ny finoana Jesosy Kristy, ka hanao dingana hanantona azy amin'ny fanetretena, anaiky hodioviny azo famelan-keloka. Tarihan'ny tenin'Andriamanitra ihany koa isika mba hahafoy ny zavatra rehetra, satria hoy Jesosy, ary toy izany koa ianareo rehetra izay tsy mahafoy izay rehetra anananareo dia tsy ahazo ekena ho mpianatra. Luka 4:17. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra ho amintsika izay nandre ny teny kosa ny fiadanana. Amen. Hivavaka isika. Andriamanitra misaotra anao hatrany izay amin'ny teninao, ny teninao izay mifono fitiavana. Fitiavana anay ny mbola nampaherezanao anay sy nampatsiahivinao anay indray ny afatra avy amin'ny teninao androany.
nampianatra ianao tompo mba hahaizanay manetry tena anananay finoana anantona an' Jesosy ary anaiko fa ho mpanota sy ho avelanao eloka. Nampianatra anay ihany koa ianao mba tsy hitsaratsara ivelana ho variana amin'ny fomba ivelany ihany izahay fa ny fanarahana ny sitraponao no tena zava-dehibe. Dia misaotra ny amin'ny zavatra rehetra ary mametraka feno ny fiainany am-pelantananao mba ho tarihan'ny fanahinao masina hatrany izahay mba hahafahanay mandeha araka ny sitraponao. Dia apetraka am-pelantananao ihany koa ny fiangonanao ireo vina sy kinasa dia ankinina aminao mba ho tantera araka ny habeny ny famindramponao ka aoka ny sitraponao irery no tanteraka. Ampitomboy ny finoan'ny tsirairay mba hiorina tsara ao aminao Jesosy mba tsy ho variana amin'ny zavazavatra ivelany fotsiny ihany indrindra amin'izao vanim-potoana iainana izao. Ary ity firenena malalana ity dia apetraka eo am-pelantananao ianao hanome saina endro ho an'ny filoha manomboka any amin'ny filoha faratapony ka hatrany amin'ny ambandrindra sy ny vahoaka malagasy rehetra. Dia jereo amin'ny indra fonao tompo ny firenenay. Dia ampitomboy ny finoana ianao Jesosy ary aoka ny sitraponao irery no tanteraka eo amin'ny fiainanay satria ianao no mahalala ny mahasoa. Dia amin'ny anaranao Jesosy no angatahana ny vavaka izay nampianatra ilay vavaka tsara indrindra manao hoe Izany lanitra, ho masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any sitraponao, izaka amin'ny ny lanitra, mionay izay sazo aminay, ary mandelany elokay, tahaka ny amelana sy elika taminay, ary tsy totonay amin'ny fakapana, fa manafahany amin'ny ratsy, manao fanjakana sy ny hery, ary amin'ny voninahitra mandrakizay. Amen. Misaotra ny Andriamanitra tsika ary havana raha nahantanteraka izao fotoana fohy izao afaka ny fampizara indray ny teniny. Ingane ny tenin'Andriamanitra mba hitoetra betsaka ao anatintsika mba ho vatsim-panahy entintsika mamakivaky ny fiainana. Amarana ny fotoana ary sika dia raiso amin'ny finoana sy ny fanantenana ny tsodrano izay tonoina amin'ny anaran'i Jesosy. Fiadanana ane ho andralahy ary fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompo. Ny fahasoavana ane ho an'izay rehetra tian'i Jesosy Kristy Tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levona. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amin'ny anarany iray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.
mitoesha aua nini yafujinja aso majizak mitoesha aua nini yafujinja aje amani shotsera amani shotsera mis vamususha umaswaju sapidanana faso majizak mitoesha aua nini yafujinja aso majizak mitoesha aua nini yafujinja aje amani